Toy izao ndray avana ny teny zaraina zay omena antsika anio. Valio ny eraky ny tompo mendrikanao olony. Isy olona hiantso anao satria voatendro irak'Andriamanitra ho azy ireo ianao. Tahaka ny Petera zany, ahaka ny voasoratra ao amin'ny asana apôstôly toko faha 12 andiny fahatelo ambin'ny folo ka hatramin'ny fahaefatra ambin'ny folo mbaky toy izao amin'ny anaran'i Jesosy hoe: ary nambarany taminay nahitan'ny anjely nitsangana tao an-tranony ka nanao hoe: manira ho an'ny Jopa ka ampanalao Simona izay ataoko hoe Petera, izy ilaza teny aminao izay hamonjena anao sy ny ankohonanao rehetra. Mandehana fa ho feno fahefana izay teny ambaranao, satria ho tanteraka ilay voasoratra ao amin'ny asana apôstôly toko faha 12 andiny fahatelo ambin'ny folo mbaky toy izao amin'ny anaran'i Jesosy hoe: ary raha vao niteny aho dia nilatsaka tamin'ny fanahy masina tahaka ny tamintsika fahiny. Matoki fa efa mpanompoka azitrahany miaso amin'ny fanjakany dieny ety an-tany ianao. Mifalia, mandrapioana tompoko.